Voalohany taona zao mifanome firariatsoa rehetra. Firariatsoa efa mazatra ny sofina. Ilay firariatsoa tamin'ny taona lasa iny ihany no aparitaka ary mbola iny ihany koa mbola omena sy hozaraina amin'ny taona ho avy sy amin'ny taona izay mitsingeringerinina izay mbola ho avy eo. Izay firariatsoa izay ihany dia raisy ny inconscientanao na ny moins inférieurnao na ny moins supérieurnao na ny subconscientanao sady koa efa mahazatra azy raha teo koa iny ary efa fantany fa izay no hozaraina aminao sy ho tanterahiny ho anao satria na tianao na tsy tianao dia izy na manatanteraka ny zavatra anankiray iny ka na omen'olona firariatsoa ianao zany na tsy omen'olona dia izy ihany no manatanteraka an'ilay firariatsoa izay efa tao anatin'ny sainao tamin'ny ianao tamin'ny taona lasa tamin'ny ianao vao teraka ka mbola ho averiny ao aminao iny raha ohatra ka mbola tsy miova ilay état d'esprit. Afaka hovaina anefa izany onja ny firariatsoa izay mazatra ny sofinao zany sy ny fiainanao raha mety aminao zay. Ianao ihany no mpilalao voalohany ny horonan-tsary ny fiainanao. Zany hoe ianao mpilalao voalohany mitazona laharana voalohany amin'ny fiainanao. Fiainanao io dia izay tianao ihany no tonga aminao, na izany zavatra pozitiva na izany zavatra negativa, na izany zavatra tsara na izany zavatra ratsy. Betsaka ny malala sy efa nahenony hoe la loi de l'attraction na ny lalàny fisariana. Misy mihitsy aza ny ambadibatika any mampianatra azy io saingy tandremo fa sarotra atao zany raha mbola ambany ny toe-panay. Izany ny antony anaovana fanovana ny fanahy aloha vao afaka milalao izany satria raha mbola ilay fanahy taloha izay andokitrineny fivavahana na fianarana nataon'ny mpanjanaka dia mbola ambany ny fréquence ilay sainao sy ilay fanahinao iny raha toenao ka ilalao ny la loi d'attraction dia mety mampianatra zavatra diso anao izany satria mety manimba ny sainao na ny tontolo ny fiainanao sy ny manodidina anao. Ity lalàna ny fisariana ity na ny la loi de l'attraction ity ihany koa dia tsy afaka mandeha irery fa miankina amin'ireo lalàna 12 namany. Izany tena mahasaripady ny resaka ara-panay. Mila mianatra hatramin'ny voalohany zany hoe mila matomboka hatramin'ny voalohany raha hiditra amin'izany resaka ara-panay izany fa tsy atao tsirambina fa vao maika aza manimba sy mampidina ambany ny enerjianao na ny onjanao na fréquence vibratoire anao. 12 lalàna ny univers. Ny univers moa efa nozarazaraiko toeto ihany fa ny atao hoe univers dia esprit na mental. Zany hoe raha ny marimarina dia ny avy ao anatinao mifandray amin'ny ety ivelany na koa hoe ny intérieur vers l'extérieur no antsoina hoe univers. Araka ny nampianarina anao sy miparitaka ny ambadibadika any dia samy manana ny filazany azy zany rehetra mikasika ny univers. Misy mihitsy ny aza manafangaro azy io amin'ny matière. Ny matière dia zavatra ambany lanja noho ny univers ary univers no mamorona ny matière fa tsy ny matière no mamorona ny univers na koa hoe ny matière no mihazona ny univers. Avelako eo iny fa andao aloha jerevana ireo lalàna 12 ireo mba hanapirofoana anareo fa ny tena maha-esprit na mental ny univers dia ny sainao sy ny fonao irery ihany no afaka manatanteraka sy milalao ireo lalàna 12 ireo. Ireo lalàna 12 izay tena malaza aloha no resaitsika an'io fa mbola misy lalàna hafa maro toy ny lalàna metafizika mifandray tanteraka amin'ireo lalàna ny univers ireo amin'ny maha metafizika atsika olombelona sy ny maha matière atsika zavaboahary. Ny lalàna voalohany dia ny lalàny firaisana masina na ny lalàny unité divine. Ny lalàny firaisana masina dia manampy atsika ahatakatra fa miainao anatin'ny tontolo iray ihany isika. Izay le navoakako tamin'ny farany hoe isika rehetra dia interconnecté daholo. Ao anatin'ny tontolo iray izay misy ny zavadrehetra mifandray isika rehetrarehetra. Ny zavadrehetra dia angovo daholo. Ny angovo rehetra dia fanitarana ny angovo fiatombohana. Ny zavatra rehetra lazaitsika, ataotsika, arenoatsika dia misy fiatraikany amin'ny hafa amin'ny manodidina anao na izany olona akaikinao na izany olona alavitra anao.
Zany hoe misy fiatraikany amin'ny hafa amin'ny olombelona na amin'ny zavaboary na amin'ny tontolo manodidina antsika izay zavatra eritreretintsika sy tenenitsika izay midika fa mifandray daholo isika rehetra zavaboary rehetra eto an-tany na akaiky io na lavitra. Ny zavatra rehetra eritreretinao, hitanao, tsapanao, renao ary kitianao dia angovo daholo. Na dia lavitra aza isika dia iray ihany ary mifandray daholo. Ny lalàna faharoa dia ny lalàn'ny angovo sy ny ofitrovitra na ny lalao de vibration. Ny lalàna ny ofitra dia manapirofo fa ny rehetra eto an-tany dia mihetsika daholo. Miofitrovitra daholo ny rehetra eto an-tany ka arakaraka ny avo ny onja alefanao sy ny ampiasainao no mampatanjaka sy manatanteraka izay zavatra ataonao, zavatra irinao. Zany arakaraka n'le onja alefanao no mahatanteraka zavatra tianao. Rohatra ianao mandefa onjana fahatezerana hoe miteny mafy be anao na tena tezitra be de avo be ile onja ny énergie négative alefanao ka mahatohina olona na mahatonga olona aza manaonao foana. Raha avo kosa indray nefa lay teny mahafinaritra na pozitiva resanao somenao olona de tena mahasambatra an'le olona ary mahafaly le olona anankiray izay miresaka aminao eo. Ny fitiavana, ny atezerana, ny fankalanana, ny hafaliana, ny fiadanana dia samy manana ny vibration sy ny fréquence ny daholo na ny onjany tsirairay daholo izy rehetra reo. Na ny eritreritra tsara na ny eritreritra ratsy koa dia manana ny vibration ihany koa ary mihetsika sy mihodina daholo io rehetra reo fa tsy mijanona toerana iray. Ny lalàn'ny asa. Ny lalàn'ny asa na koa ny lalàn'ny asa ara-tsindrimandry dia fitsipika manery antsika na tanteraka ny faniriantsika sy nofinofintsika lalina indrindra. Tsy ny fandraisana arandraikitra fotsiny no atao hoe lalàn'ny asa fa ny fihetsena aingam-panahy ihany koa izay mila ezaka na tsy mila ezaka ary mifanaraka amin'ny tenantsika. Raha zavaina moramora zany dia ny faniriana mila araikina asa. Fa tsy voatery miandry anjanahary anatitra na anatanteraka ilay fanirianao ianao. Araina asa ilay faniriana dia ambony kokoa ny onja ary malaky kokoa ny valiny. Ny lalàna fahaefatra dia lalàny fifandraisana. Ity lalàna iray ity dia manapirofo fa mifandray ny rehetra ity an-tany. Ny ao anaty ihany koa mifandray amin'ny ity ivelany. Ny ety ambony toy ny ety ambany ihany. Ny eny ambony dia mifandray amin'ny ety ambany. Ny ety ambany dia mifandray amin'ny eny ambony. Midika izany fa izay hitanao ety ambany dia toy izany ihany koa ny eny ambony. Miaraka ireo ary tsy afaka misaraka. Zany hoe mifamatotra ny zavadrehetra, tsy misy fisarana eo amin'ny sehatra ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panahy izay eritreretinao sy tsapanao ao amin'ny sainao no ao anatinao ihany no tanteraka sy mivoaka ety ivelany. Ny lalàna fahadimy dia ny lalàny antony sy ny vokany. Ny lalàny antony sy ny vokany dia lalàna mila tandremana indrindra ary ity no resaiko matetika amin'ireo olona mifandray amiko sy amin'ireo zavatra zaraiko eto. Anisany manimba antsika olombelona ny eritreritra sy ny tena lokon'ny vavantsika. Ny zavatra rehetra ataonao na tsy ataonao, ny fanapa-kevitra raisinao na tsy raisinao dia misy fiantraikany mivantana aminao sy amin'ny fiainanao. Antony ary misy antony sy vokany daholo zany rehetra zany. Zany hoe raha miteny ratsy olona ianao dia tsy maintsy misy vokany ny teny ratsy iny na ozina ataonao olona ary arakaraka ny lanjany onjany izay nalefanao no manatanteraka azy aingana na ela saingy na oelanao aingana dia tsy maintsy mivaly ny zavatra iny ary mivaly aminao sy sainga ny loza amin'ity zavatra anankiray ity dia ilay teny ratsy na ozina nalefanao iny dia tsy maintsy miverina aminao izay nandefa azy hiany satria isika dia fitaratry ny fiainantsika. Azavaiko mora be le izy taoko tsotra be mihitsiny. Misy fitaratra tsy hita maso manoloana tsika rehetrarehetra tsika tsirairay io. Za moa efa miteny hoe manana vatana kosmika anaky 7 isika olombelona. Manana fitaratra tsy hita maso tsika na fitaratra kosmika ihany koa fiantsoana azy izay atsipinao dia miverina aminao satria rehefa atsipinao ilay teny na eritreritra dia midona amin'ilay fitaratra kosmika ilay izy dia miverina aminao tompony ihany. Zany hoe raha ohatra ianao nanozina na oelanao aingana iny ozina nalefanao iny dia miverina aminao satria ny tenanao ihany no zoninao satria ianao ihany no mamoaka n'ilay teny avy ao anatinao na ilay faniriana avy ao anatinao na olo-kafa aza no painao na olo-kafa aza no olona ozonao dia ianao ihany manozina ny tenanao.
tsy univers na ny natiora zay le antsoina hoe karma na karama. Tsy univers na ny natiora no mamaly azy aminao fa ianao tompony ihany no nanipy sy nandefa iny eritreritra iny na iny teny ratsy iny na iny ozina iny dia tsy maintsy miverina aminao tompony ihany. Koa izany ny ilazako foana hoe zavatra tsara sy pozitiva no eritreretina sy aloako ny vava fa tsy maintsy tanteraka na ho ela na ho aingana izay rehetra eritreretinao sy tena aloako ny vavanao. Ity no lalàna mahery sy matanjaka indrindra ary lalàna ankafiziko indrindra manokana amin'ireo lalàna ny univers ireo. Satria mora izy ity ary sarotra atao saingy tsara ny mampiasa azy satria mitandry tenanao sy mitandry ny fomba fieritreretanao anao amin'ity lalàna anankiray ity. Ny lalàna fahaenina dia ny lalàna fanonerana na lalàna ny onitra. Ny lalàna fanonerana dia fitsipika lalina dia lalina izay milaza fa ny hetsika rehetra dia misy fanehoan-kevitra mifanaraka aminy. Matetika raha ampitahaina amin'ny lalàny antony sy ny vokany izy dia mifototra amin'ny finoana na ny ezaka tsara na ny ezaka ratsy ataon'ny olona iray. Izany hoe zavatra atao rehetra dia mahazo fanonerana daholo na onitra no afaka ilazantsika tsotsotra. Ity lalàna ity dia voafetra amin'ny tombony ara-bola na ara-materialy, mandrakotra ny lafiny rehetra amin'ny fiainana izy io, ao anatin'izany ny fifandraisana, ny asa ary ny fahasalamany tena manokana. Zany hoe izy ity dia lalàna manokana ara-batana na lalàna ny ety an-tany ihany. Ny vola dia matière, novoron'olombelona, ary ny vola dia énergie. Isika ihany koa dia énergie, ka raha maniry vola isika dia énergie anankiroa no mifanojo ka moramora ny fanirian'le olona anankiray maniry anetona vola ho an'ny tenany ka ho tonga ao amin'ny tokantrano na ao amin'ny fiainana ilay vola iriny. Ny fahafito dia ny lalàna fisarihana, fanitomana na ilay la loi d'attraction izay malaza be. Ny lalàna fisarihana na ny fanitomana dia manaprofo fa ny finoana amin'ny fifantohana amin'ny eritreritra tsara na amin'ny eritreritra ratsy dia afaka mitondra valiny tsara na valiny ratsy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Tsy mifanalavitra loatra amin'ny la loi de vibration izy ity na ny lalàny hovitra. Ny lalàny fisarihana raha resaina tsotra dia ity no azo atao hoe andremby na aimant amin'ny fiainana. Amin'ny alalan'ny fandefasana eritreritra iray, fiantsempo ary fihetsika tsara dia misarika zavatra tsara na pozitiva ho avy aminao ary mampita ireo zavatra tsara mahagaga rehetra ireo amin'ny tenanao izy raha ohatra ka énergie positive anao lefanao ohatra n'le resako teo hoe misy fitaratra kosmika eo alohantsika ka raha atsipinao lay resaka pozitiva na lay faniriana pozitiva dia miverina aminao ho pozitiva le izy. Saingy raha ratsy kosa na lefanao dia miverina ho negativa le izy. Ny fahavalo ny lalàny famadihana mandrakizay ny angovo na ny la loi de transmutation de l'énergie. Ny lalàny famindrana ny angovo dia manasongadina ny anjara asa ny fikasana amin'ny fiovan'ny angovo. Amin'ny fametrahana tanjona mazava sy tsara dia mitarika ny heritsika anatratrarana ny tanjotsika izy ity. Asa vaiki tsotra be ihany koa ny atao hoe famindrana angovo. Ny atao hoe famindrana angovo dia raha toa ka angovo miiba na ambany no manodidina anao sy ny ao anatinao sy ny zavatra mikasikasika fiainanao dia énergie ambany na negativa ny antsoina azy afaka afindranao na avadika anao ho énergie ambony izy iny miabo. Afaka avadika iny énergie negativa iny ivadika ho énergie positiva. Amin'ny kapobeny dia manome hery antsika ity lalàna iray ity mba fantatra fa ny fotoana rehetra dia afaka manova sy manovaova ny fiainantsika amin'izay itiavantsika azy. Raha ohatra ka mahatsapateny ianao hoe ambany le énergie anao dia transmitevanao any amin'ny énergie ambony izy iny dia milamina kokoa ny fiainanao. Ny lalàna fahasivy dia ny lalàny fifandraisan'ny zavaboahary. Ny lalàny fifandraisan'ny zavaboahary dia fitsipika mahaliana momba ny ara-panay izay mampianatra antsika fomba fijery mitombona na concentration zany hoe mila mibahana amin'ny zavatra tsotra, amin'ny zavatra tokana, amin'ny zavatra anankiray raha toka tianao ny atateraka zavatra anankiray dia iny anankiray iny aloha rehefa vita iny anankiray iny zay vao mieritreritra zavatra anankiray indray. Amin'ny ankapobeny ity lalàna iray ity dia milaza fa ny zavadrehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia mifamatotra sy mifampiankina daholo.
Midika izany fa tsy misy famaritana tanteraka ny atao hoe tsara na ny ratsy, na lehibe na kely, na mora na sarotra. Miankina tanteraka amin'ny fampitahana ny fomba fiheverantsika ireo lafiny ireo izany. Ny lalàna fifandraisana ara-zavaboahary dia manampy antsika hahatsapa fa ny fomba fijeritsika no mamolavola ny zava-misy amin'ny iainantsika. Ny lalàna fafolo dia ny lalàna fifanoherana na la loi de polarité, dia ity lalàna iray ity dia milaza fa ny zavadrehetra eo amin'izao rehetra izao dia misy mifanohitra aminy. Isaky ny toe-javatra fihetsepoana toe-javatra iray dia misy mifanohitra aminy. Ohatra, tsy misy ny ambony raha tsy teo ny ambany, tsy misy ny mafana raha tsy teo ny mangatsiaka, misy ny tsara satria teo ny ratsy. Ny zavadrehetra dia manana ny mifanohitra aminy daholo. Mba hiaina na fifaliana dia tsy maintsy ny aina alahelo ianao. Misy ny mangidina ny marikivy, zay vao tsapanao ny hamamy ny zavatra mamy. Misy ny aretina, zay vao misy ny fahasitranana. Zany hoe ny zavadrehetra eto ambonin'ny tany dia mandeha tsy rojo daholo. Ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany dia misy ny mifanohitra aminy. Ny lalàna faha 120 dia ny lalàna gadona. Ny lalàna gadona dia mikorina na mihetsika, zany hoe ny zavadrehetra dia mikorina ary mihetsika. Ny zavadrehetra na ny zavatra rehetra ao anatinao na ivelany dia mihetsika sy mikorina daholo. Manana ny faharetany ny zavadrehetra, zany hoe misy fitaperany daholo. Rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia misy fitaperany daholo. Mivoatra ihany koa ny zavadrehetra, avy eo miaratsy ilay zavatra tsara teo aloha iny, zany hoe misy fitaperany daholo ny rehetrarehetra. Ny zavaboahary izay velona teo dia misy fotoana maty, na rehefa vita le asa ataony dia lasa izy. Ny fandrefesana ny fiozongozona ny miankavanana dia mitovy amin'ny fandrefesana sy fiozongozoan'ny fihetsehan'ny miankavia ihany, tsy miova ny gadona. Zany hoe ny fihetsehan'ny negativa sy ny pozitiva dia mitovy taha, na izany ambany na izany ambony dia zavatra iray ihany ary misy fitaperany daholo ireny. Ny lalàna faharoa-ambin'ny folo farany dia ny lalàna lahy sy ny vavy. Ity lalàna lahy sy ny vavy ity dia milaza fa ny zavadrehetra eo amin'ny natiora dia samy manana ny toetra mahalahy sy vavy azy. Ireo toetra ireo dia tsy voafetra amin'ny ara-nofo ihany fa mitatra amin'ny lafiny ara-panay. Toa ny angovo azahoana herinaratra zao dia misy ny mihiba sy ny miabo. Raha tsy misy ny mihiba sy ny miabo tsy afaka mahazo herinaratra isika. Torak'izany ihany koa ny lahy sy ny vavy, raha tsy teo ny lehilahy, tsy teo ny vehivavy, tsy misy zazakely teraka. Ny tiana hiaviana amin'izany dia ny mifampiankina ireo lalàna ireo ary tokony samy mila mahafantatra daholo mba ahafahanao manova ny fomba fijerinao sy ahafahanao manova ny fiainanao. Saripady ny eritreritra indrindra ny teny alohaky ny vava. Anisany manimba zavatra lehibe indrindra ianao raha ohatra ianao ka mifamanomboka milalao ny ray amin'ireo lalàna ireo dia mila mitandrina. Raha toa ka mbola ambany ny état d'esprit dia mila manova fomba fijery aloha, manavao izany état d'esprit izany vao afaka mitsabaka amin'ireo sao vao maika manimba ny sainao na fiainanao na vao maika misintona ambany ny enerjianao. Ho anareo nangataka fampianarana ho anareo marobe nareo nanoratra taty amiko dia am'le resaka fampianarana resaka ara-panay dia manasa anareo mandefa message eo amin'ny page na amin'ny WhatsApp dia rehefa mandefa message aty nareo dia miresaka tsika. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany dia manome fotoana anao indray amin'ny manaraka. Veloma daholo.